miarabatoko lasitoko vavy anatin'ty fandarana resabe ty ianao zany a efa elaela moa tsika tsy niona fa de faly mirabanareo amty ariva ity a anatin'ny kondalana anakiray indray ny firenetsika voatendry ny premier ministre ary dia ty resabe ty zany de nataonay ho manokana ihany satria tsy ampy ny fotoana tao amin'ny vaovao nampitana ny valandresaka nataon'ny filoha-pirenena tamin'ny mpanao gazety nazavan'ny heviny a mikasika an'iny fanendrena ny docteur Kolo Roger iny a ho premier ministre vaovao zany a hitantana ny gouvernement vaovao zay hoavy atsoatsy inona tena zavatra lehibe tao ianao marika ny teny avoloteny aloha ianareo a ianao sy tsiry raha tsy diso zany mpanao gazetsika solo tena ny groupement TV teny inona ny tena zavatra io songadina azo raisina tany amin'ny avoloha androany ariva zava-dehibe androany aloha zany dia makasika an'izay hoe premier ministre vaovao zay ela ny andrasana satria efa anakaiky ny telo volana zany no tonga zay premier ministre nandrasan'ny malagasy ela de ela zay taorianan'izay ihany koa dia nanazava ny filohan'ny republika inona ny antony ny safidianany an'izay olona zay olona zay hoe anana ny tadiavantsika an'izay hoe famarina toerana na le stabilité ary everiny fa hitondra hitarika an'le gouvernemanta zay amin'ny herinandro ambony izy no efa tonga de hiasa le gouvernemanta vaovao vonina hiasa ampandroso aingana sy aingana de aingana ozy izy ampandroso ny firenena malagasy zay ny tena zay zany ambakovago le zany raha ohatra zany iverenana ho anareo zay manaraka ny fandarana resabe zany a iverenantsika marika de hoe avy tany Bruxelles zany tany zany ny tenenany filoha-pirenena hoe voatonga ny Madagasikara dia zay zany vantondra raha dia ny fanendrena premier ministre zatra andrasan'ny firenena any ivelany andrasan'ny malagasy moa ny premier ministre lehibe ny gouvernement zany sy lay gouvernement ary matoa elaela takan'ireny moa zany le izy de ny antony tsy ny premier ministre ihany inge no anaovana karazany hoe négociation anatin'le zavatra reny fa ny zay ministre ao anatin'ny gouvernement zay lazaina hoe gouvernement ahitana taratra zany firaisana firenena zany hoe gouvernement d'union zay ny kabariny filoha-pirenena tamin'ny 10 janvier raha tsy diso sady zay marika le hoe gouvernement d'union no atao tam'izay ary ahitana taratra n'le hoe fampihavanam-pirenena fampihavanam-pirenena raha ohatra moa zany amin'ny gazety malaza moa zany eo amin'ny éditorial soratatsika ao a de milaza an'izay hoe manazava amin'ny teny frantsay hoe inona ny tena enjeu satria docteur Kolo Roger zany a de efa fantatsika izy le anisan'le candidat tsy navela ilatsaka noho ny antony maro samihafa zany a de izy mena alalany men'ny CES alalana nefa izy a hoe afaka manolotra candidat de remplacement de izy docteur Jules Teny samy dokotera zalahy zany no nanao fandidinana politika atao de nanolotra ny era Janarmampianina tamin'izany fotoana zany raha tadidinareo ny izy tamin'izay fotoana zay ministre ny vola sy mitantanam-bola de mbola namitahirika tany Maurice Tany izy zany no nampahafantarina fa de ianao no atolotray de nanaiky moa izy hoe zay ngamana atao hoe lahatra Andriamanitra hoe destin moa zany ny fitenenana zany fa de ny zavatra hitako marika zany ao anatin'izao zavatra zao zany de hoe docteur Kolo Roger zany mbola be dehibe moa zany ny commentaire zay ho atao fa miazakazaka ny raha pirenena raha misy ho vahiny ho avy tamin'izay tany Bruxelles marika de hoe be dehibe ny ministre sy ny vahiny ho avy eto Madagasikara tsy maintsy misy lehibe-na gouvernement tamandray izy tsy azo ny andriamatoa miara bersika raisina intsony zany satria fa gouvernement démissionnaire sans teteza mita dia zay zany mahatonga le eritreritra hoe ho avy eto moa apatsivoko anao tsy maintsy ho avy ety Madagasikara hitsidika ny Madagasikara andriamatoa Pierre Bax zany commissaire européen au développement io zany de anisany tena olona lehibe mihitsy zay manapa-kevitra mikasika le 11e fed tsy azotsika nefa le 11e fed iny raha tsy tanteraka ty fepetra anakay de mitsangana ny gouvernement de voatendry ny premier ministre vaovao vita zany premier ministre zany dia hitsangana ny gouvernement zany ho avy am'izay ny 11e fed akoatran'izay koa misy émissaire ny banque européenne des investissements mety mbola ho avy keo ty Madagasikara io ny tena mamatsy vola ny Jirama mamatsy vola nyreny fanaovandalana rehetrarehetra reny maka ny zany raha tsy gouvernement mitsangana amin'ny fomba officiel zany tsy afaka eo koa ny Amerikanina koa tsy mbola nanome heviny fa mijery izy no amin'io gouvernement io ary ny Amerikanina de tena nitaky mihitsy hoe zavatra vaovao ny tediavinay de izao moa zany vaovao docteur Kolo Roger de tena olom-baovao misehatra politika raha tentsika tsy nanana mitoko politika izy Madagasikara fa ataotsika hoe miaraka amin'ity mouvement hery vaovao ity izy zay izy io voatendry ho premier ministre io zay zany ambangovangony am'izao fotoana satria dikan'izay zany de misy zavatra isokatra be dehibe zany no marika saona ny hevitrao zay indrindra satria tsy hijanona amin'ny hoe
union européenne ihany tsika fa eo koa ny banque mondiale ny FMI zay vonina ihany koa ary akoatran'izay dia mbola tsy aivitsika ihany koa fa misy ireo mpandraraha vahiny betsaka zay miazakazaka teo aty Madagasikara kanefa miandra zay fandrarahana fotsiny ety Madagasikara dia ohatrany miantona daholo ny fandrarahana rehetrarehetra satria tsy le ministre des missionnaires no afaka manao sy ny dossier na tsy resaka fotsiny ministre ny vola sy ny toe-bola ary fanontaniana amikoa zany zao a mialohan'ny zavatra rehetra dia zao hoe am'izay ministre ho avy eo a move amin'ny teny français est-ce qu'on va faire du neuf avec du vieux zany hoe misy efa le ministre taloha ihany ve mety milo reconduit sa dia tena ho vaovao tokoa ty gouvernement ty a hitatsika eo ny toeny marika fa dia alao arahantsika ny fanazavan'ny filoham-pirenena Hierajona Mampianina tamin'ny mpanao gazety teny Avlondra nyriva mikasika ny safidiny hoe fananinina izy a no nanendry ny docteur Cool Roger ho premier ministre ary inona koa ny zavatra andrasany satria raha hitatsika dia aloha le fanendrena dia namerina kabary izy ohatrany hoe averimberiny kely ihany a le zavatra ho ataony eto amin'ny firenena ohatrany soarina aneo ihany ny filoham-pirenena marika ampijerako hoe tandrema na misy ary premier ministre vaovao Andriamatoa Hierajona Mampianina ny filoham-pirenena izy manana ny vision ny programme de l'état zay tokony atao reto avy no atao zany ohatrany hoe efa soefa noteneniny tamin'ny premier ministre ihany tamin'ny mpanao gazety iny hoe izao ny zavatra tokony ataontsika fanarenana firenena izay indrindra satria efa nanome zany izy mifitsipika hoe reto ny lalana reto ny lalana tokony aleo ohatrany hoe feuille de route moa zany fiteny azy amin'ny teny vahiny taorian'ireny fitsidihana nataony filoham-pirenena tany États-Unis tany Bruxelles reny sy marika dia zao hoe zay zany nandrasany miandry ny gouvernement tasisa satria efa manaiky daholo ny vondrony raisam-pirenena sy bailleur de France voalaza anao teo hoe ny mpandraraha rehetrarehetra dia miandry ny gouvernement mitsangana gouvernement io dia mino fa andeha am'izay zany fanaovana siniany dossier rehetrarehetra mila voly Madagasikara maika ary hitatsika fa hoe amin'ity volana mety iny amba dia atao le conférence des bailleurs de fonds de Madagasikara tsy maintsy misy gouvernement vaovao vo afaka manao an'izany isika malagasy ary afaka andro vitsivitsy raha tsy diso marika any amin'ny 4 mai any dia vita le hoe 100 jours amin'ny resaka zay misy fanampina atao anatin'io zato zany tsy maintsy mba manana résultat zany ny fitondrana vaovao am'izao fotoana zao mba satria fitondrana vaovao dia mitady zavatra vaovao dia misy premier ministre vaovao tokoa aloha am'izao fotoana zao dia miandry ny gouvernement vaovao tsika marika ary zay zany dia rahantsika ny fanazava-kevitra ataon'ny filoham-pirenena androany teny avloa miaraka amin'ny mpanao gazety zany hoe irakitra mihitsy ny fafakevitsy ny fiavaram-pirenena zay le zana ny hitady andray afirenena ny fahamarina toerana kanefa ny zana sy zany a dia tsy maintsy gouvernement manatatoeraka asa angana tsara zay zany dia amaritra azy zay olokanany azafolagy amaraso aiza moa ny premier ministre voateny arety izy zay aiza mo premier ministre voateny arety izy zay efa napesoka izy a dia efa ho avy eo izy rehefa avadeliva tena anjarason alemarofolo vinao le fanendrena tena akarananateraka izy safidinao ny fanendrena rena tsy misy tsindry zany na aveloterana na dia pendelana ahoana moa tsenonao fankaranana izy tao anatin'ny fifankarazakevitra matoraka fotoana aona am'izay a zany amy fotoana le olona miainona maro sakafa ary nanetana votona politika maro sakafa tsy misy fanderena fivaravety azy na avy amin'iza na avy amin'iza maso mampiditsika ary manana fiandrafety tsika koa ka dia everitry fa tsotsono fiarenena zavatra i gouvernement express azavana oetra manofolo hoe iza le masera hoe corrupteur majoritaire ohatrany premier ministre de femy kotany député ilaina fa zareo le fitarisena teo a fa amin'ny ao amin'ny anteniera-pirenena le hoe vondrona toko zany a zay fiva maronisy le toko fotsiny ary toko fa maronisy misy rombifolo izy reo a ary fa mifolo izy fa misy telo sy folo izy reo raha makajikazy nareo a eo oatra lavitra be ny atsasa mamila mihitsy a izany izy
tsy azo fampatazana hoe iza mihitsy le volinatokana amin'ny politika satria mety zava-dehibe ihany fampatazana zay. Azo mety zay a fa omen'ny andronareo hoe iza izay a kafatsika zao no ilazana izy a fa azo menatsika zay. Voilà, je me permets de poser plusieurs questions en français. D'abord, pourquoi ce choix, pourquoi Claude Roger Deuxième question, est-ce qu'il est présenté par une majorité, comme le prévoit la Constitution, et par quelle majorité? Et enfin, c'est quelqu'un qui n'a aucune expérience politique, qui n'a eu aucun mandat jusqu'à maintenant, il a vécu à l'étranger ces 30 dernières années. Est-ce que ça ne risque pas d'être un ancien? Pourquoi M. Claude Roger? Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est lui qui mérite d'être le Premier ministre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de propositions, mais je pense qu'il a des atouts qui me permettent de dire aujourd'hui qu'il est la personne indiquée. J'avais dit tout à l'heure que c'est quelqu'un qui connaît le pays, qui a vécu ici au pays, même si ce n'est pas la dernière année, d'après vous, il n'était pas là, il était ici, il connaît le pays. Donc c'est quelqu'un qui a grandi dans ce pays, on ne peut pas dire qu'il ne connaît pas son pays, d'abord. Deuxièmement, je pense que c'est quelqu'un qui a toute la sagesse qu'il faut pour être à ce poste-là et pour aller dans le sens des grandes idées que j'ai déjà véhiculées. La réconciliation nationale, la stabilité et le sens de l'intérêt général. Moi, je suis convaincu que M. Claude Roger a tous ces atouts-là pour être vraiment indiqué à ce poste-là. Et puis, bien évidemment, je le connais. Donc, je connais beaucoup de monde, mais je le connais aussi personnellement. Et il a milité avec moi, à côté de moi, pour la réussite du projet d'élection présidentielle. Donc, à mon avis, c'est quelqu'un qui est tout à fait indiqué. Mais vous dites qu'il n'a pas d'expérience politique. Parce qu'il n'a pas été à quelle école? C'est ce qu'on me disait aussi à l'époque. Il n'y a pas d'expérience politique. Et moi, je disais toujours aux gens, ça devrait commencer quand l'expérience politique? Et dans quelle école? Moi, je pense à la conviction que M. le Premier ministre a et sa volonté et sa compréhension de l'intérêt général. Ça, c'est très important. Et surtout, je le sais, il a ça. C'est le patriotisme. C'est très important. Nous, à la barre de l'Express Orgassa, permettez-moi également de vous poser la question, quelques questions pensées. Selon vos informations, votre Premier ministre a également la nationalité française. Est-ce que vous lui avez demandé ou est-ce que vous allez lui demander de renoncer à sa nationalité française en cas d'éventuel conflit d'intérêts? Oui, voilà, merci. Je pense que avoir la double ou la triple ne dérange pas du tout. Ça peut être même un atout. Je sais, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il a toute la sagesse qu'il faut, tout l'esprit de discernement qu'il faut pour savoir ce qu'il va faire par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Thierry André, journaliste de l'agence Presse. Lorsque le Premier ministre vous a désigné comme candidat de remplacement en compétition, est-ce que vous avez les attributs de nommer Premier ministre institutionnel? Deuxièmement, est-ce que ce candidat, selon vous, est assez inclusif au nom de la réconciliation? Troisièmement, quelle sera la première mission de ce Premier ministre à part la formation du gouvernement? Écoutez, la réponse, la première réponse est non. Le Premier ministre, comme je l'avais dit, a le sens de l'inclusivité. Je pense que, je le répète, mais c'est pas grave, il a le sens de l'amour du pays, du patriotisme, et nécessairement, ça l'amène à se rapprocher de son prochain, de ses concitoyens,
Et comme il a fait le tour de la Cartier, il comprend les problèmes de ce pays. Et je l'ai vu à l'œuvre, je peux vous dire, il a vraiment le sens de l'inclusivité. Quelles sont ses missions? Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai aussi tout à l'heure, c'est lutter contre la pauvreté. Ça, c'est, je pense, l'objectif global. Mais s'attaquer d'urgence à tout ce qui est social, j'ai parlé tout à l'heure de l'aspect éducation, j'ai parlé tout à l'heure de l'aspect santé, j'ai parlé tout à l'heure de l'aspect nutrition, et il faut s'attaquer à créer des emplois aussi, donc à rameuter, si vous voulez, toutes les forces vives de ce pays, notamment le secteur privé, pour aller dans le sens du développement économique. Usando uma marcha engraçada de uma forma de cooperação. Me falou, me ajudou, já tudo profissional que me falou, me ajudou na marcha, para me colocar a presença de gente. Makasika ayoleo fa alevolagem teua dia alewa politika maro zay fa milazaky teua miaraka amin'ireo somavaoaka maro nanotrandreo tsy mikatona varara reo zay mbola tsy nanomana afaka nomana areko fa reo prime-ministre dia manana an'izay talenta ay afondrona siantso Izenare, partena con le flu, casmai na viaggiata del programma del flu. Asu vedere che invece il programma si sta previsto, il programma dove si inizia a
Ny ta Bruxelles tsy ho voalaza mitsipiriny le izy fa tonga dia teo fambiaza nazo ilazana ta Bruxelles satria dia fionan'ny firenena afrikana sy ny vondrona eropeana le izy ny adevitra ko rehetra dia nametraka fa dia manana ny zava-toerana ny firenena afrikana tsirairay sy ny firenena afrikana mitambatra eo amin'ny ifandraisana iraisam-pirenena zay zany dia fazava-dehibe tika zany hoe manana ny zava-toerana isika ao anatin'izay mampiavatsika amin'izay hoe tany afrikana izay raha ny antsika manokana no jerena dia efa fakatoavana Madagasikara mba hiara-mipetraka hiaraka mivory aman'olo talohatsika ka tsy afakasina fitrasany koa vida tsika ny sezatsika io fa izao tsika manana ny zava-toerantsika afaka nyteny tamin'izany ary ny olona sy fampinika tamin'ireo toponandraikitra tao amin'ny vondrona eropeana izay eo izay fiarahasa dia ambaranatsika fa dia tsara ny dinika tao ary dia vonona ny famitana zany zareo ary amin'ny volanambony azy dia andefa mpikambana ambony commissaire au développement zany mafidia mba any Madagasikara volanambony na afiaravonana eo le izy zany ka dia mavem-panatenana zany zazao zany miona ihany koa izay tamin'ny banque européenne d'investissement io zany dia nisy fahavonona ny banque européenne izay iamiasa amin'ny Madagasikara efa nisy fitsabotsasa elona sady efa hita tao anatin'izany ka dia hofatsinjoro ao ny fanamboarana lalana ao ny fanomezana rano ao ny fanampiana amin'ny amokarana angovo zany rehetra dia midika hoe efa betika zany ny fahavonona ny vela satria efa manana ny anjara-toerany Madagasikara amin'izao fotoana izao zany tao eto zany ny fionana amin'ny tany maro samihafa na eropeana zany fantareo tsara fa neona tamin'ny filorenena frantsay ny François Hollande atany jery zay endriky ny fiara-miasa Madagasikara sy Frantsa ary dia navem-parantenana nidinika tamin'izany na dia lazana moa ny manogazety sasany taty hoe tsy ao anatin'ny programme frantsay koa ny fionanay oziany any tsy miteniteny fa rehefa vita misy dia vitanareo ihany rehefa dia ny zavatsy ka dia navelopo zany fiara-miasa eo tany tsirairay avy fetry tany eropeana tany afrikana izay niaramidinika tamin'izany tamin'izay zany raha tena hoe ahoana ny makasika preparation malagasy reo dia za hoe alao eo tsy manao politike na ministre ny fitenera fa alao hodiniatsika tsara alatsika tsara izany rehetrarehetra zany rehefa misy ny andevitra rehefa somary mandidy rehefa mandinany makasika ny zany Devo dire sicuro zona di Madagaskar anche nell'angolo fondo che visto i segretariati sono americani tutto il tempo non tutto per sanzioni la legge le condizioni americane non mi riesco a vedere noi ni una legge non è stata di qualità di ci che bisogna di un governo alla direzione del futuro del governo ma non quando è nato ao anatin'ilay député telo amby sivifolo izay nanolotra ny prime ministre misy mafara reo anatin'io ny tiako terenareo dia hoe isika ngenika firenena zay souverain firenena ny masomandy tsy olona no mibaiko atsika amin'ny hoe itsy na ero fa na izany azy zany koa dia iaintsika anjaratsika mananjalanja hoe zao ny tenen'ny atsika zao ny tenen'ny aroa every fa
samy olona mahay mananjalanja na tenako na rehefa prime ministre iaraka rehefa mahakevitra mahakasika anjanjavatra izany. Misy mamparaka eo a hoavo a le filazana maro samihafa hoe izabo nao misy politika efatr'izay avy izy. Andreo sy tomboka misy moa le hoe maromisy manomitra le prime ministre afaka miariny hevitra be zany na le mato prime ministre na le manofolo zany am'izay ahevitra ambelo ave hoe tsy mananjana rahampanolena na mananjana rahampanolena. Ny faharoa le hoe maromisy manomitra ny prime ministre ohatrohatr'izay koa hoe mitantarako saminy zay endrikendriko gouvernement hoe zay maromisy no mahazo toerana betsaka anaty gouvernement. Ny ametrahana hoe tsy mananjana rahampanolena dia mahavina ihany voanana zava-tsara mihitsy atema hoe ao anaty fanajanana lalam-panorena no anondrena amin'ny prime ministre ny article 54 ary tsy maintsy ny famakina lalam-panorena sy fandinina dia ao anatin'ny fijerena ny fahamarina toerana ny fitondrana tsy maintsy jerena anatin'ny fotohevitry ny fihavanam-pirenena ary tsy maintsy jerena ao anatin'ny zay intérêt général na ny tombotsoa iombonana eto amin'ny firenena. Ka izy ansaina azy fa efa zany jerenao dia tsy mandeha ao anatin'ny fanajanana lalàna izy ansaina azy zany. Aloha zao ny voalohany hoentin'azy zany fa tsy manino raha isika fanetrezena ny tenatra an'izany. Monsieur le Président, est-ce que ce Premier ministre a le soutien de la majorité des députés? Et si oui, quelle majorité? Est-ce que le Matar est dans cette majorité? C'est pas grave. C'est exactement l'interprétation, je veux dire, logique de l'article 54. C'est le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, groupe de partis. Donc c'est vraiment la majorité. Une majorité absolue. Il y a 93 députés qui sont là, donc à mon avis, c'est vraiment la majorité absolue qui est derrière M. le Premier ministre. Jusqu'à présent, le Matar n'a pas exprimé de manière officielle son soutien. J'espère bien, tout au fond de moi-même, que le Matar fera la démarche. Je vous remercie, mesdames et messieurs, je laisse la place de parole. Digo Malagasy, Patangaza. Efa samy dimampolo isika izao nazo fahaleovan-tena. Ao anatin'ny fanantenana fiainana tsaratsara kokoa ary tao anatin'ny fanampiraisana famendrika ny laikanana hoaviny Malagasy. Kanefa dia miaina tao anatin'ny krizy mivelabelaka ary dia misy ny manontany tena mihitsy azy ankehitriny hoe volo tafavoaka ave i Madagasikara. Mbola anaty foatsaratra ny firenena nandritra izay nitaona faran'izay nanatanteraka ny fifidianana isika izay nidiarana zao tontolo zao atsika noho ny filaminana izay misy tamin'izany. Fifidianana izay ahafahana mametraka ny rafitra eo amin'ny firenena ka averina iray any Madagasikara eo amin'ny fanajana ny fenitsindalam-pamonena. Nanao ny feniano rano tamin'ny fahadimy amby roapolo ny volana Janoary teo izay namaritako reo foto-kevy dehibe hitondrana tany sy fanjakana. Niady amin'ny fahantrana no ataontsika vahitondrana ka nitatra atsika hametraka politika mampandrosoana maharitra sy mirindra ary andraisany rehetra anjara. Ny vokatr'izany no ahafahantsika mitsinjara radrarany arakanem-pirenena eo anivony faritra rehetra eto Madagasikara. Efa naveriko ombelembeny fa
fa anaty ny fotkevitsy ny fampiavaram-pirenena nataterahasika zany fampiavaram-pirenena ho tompontsoan'ny vahoaka malagasy tsirairay sy ho fampandrosoana ny faritra rehetra zay samy manana ny arena ho aminy zay azo tandrana tsara tany manakaina tokoatsy Madagasikara satria ananatsika miainakibony tany ny arena andranomasina ny arena voajanahary zay tsy misy ahitana azy afa-tsy eto amin'ity nosy ity any indrindrindrindra ny olona volona ampandroso ity firenena ity koa ny fanarenana ny toekarena dia mifototra amin'ny fampanjariana ny tontolo ambanivohitra sy ny fampandrosoana an-tanàn-dehibe ary tokony misy akony mivaingana eo amin'ny sosialy-bahoaka ao anatin'ireo fotodrafitrasa lehibe sy laharam-pahamehana dia tsy maintsy manarena raikiny sy ny anjara asana tanteraka ny fanjakana na fanomezana asa ny tanora sy ny vehivavy zany na ny fampitelana hianatra ny zaraky malagasy rehetra manarena nosy sy ny fanitsarana fotony ny raha-fampianarana na ny fidirena manokana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ary ireo zokiona na miady amin'ny tsy fanjary-tsakafo na ny fanakarana fotodrafitrasa lehibe sy raran'ny lalana sy ranan-tsao sy raram-piaramanidina ny fanorenana tanàna vaovao na ny fanarenana sy ny fanamboarana fotodrafitrasa ampanjariana ny tontolo ambanivohitra eo ihany koa ny fametrahana ny fotodrafitrasa momba ny andovo azony vahoaka malagasy maro anisany enaritra zaza azy ary ety miatrika ihany koa ny fampandrosoana ny industrie eo ihany koa ny fanampiana ny tantsaha eo amin'ny fanatsarana sy ny fanapahaliana ny mason'oly ny fampitaovana azy ireo amin'ny alalan'ny zezika ny fanafody ary ny kojakoja maro samihafa entina ampandrosoana ny vokatry zay no natonga anay nanao reny variana sy fitsidiana tany velany reny zay azo ambara fa nitorana vokatra azo tsapaitana teo no voalohany indrony amerenatsika gasy Madagasikara manerina izao tontolo zao na teo anivon'ny kontinanta afrikany zany na teo anivon'ny vototra européane na teo anivon'ny firenena amerikana na teo anivon'ny vototra resapirenena sy tany teny frantsay na teo anivon'ny firenena mikama reo rehetrareo dia samy nanao aby maso fa vonona ny fanetanana Madagasikara amezaka fampandrosoana tena ko ny fampirarana amin'ireo mpamatsy vola resapirenena tahaka ny banky resapirenena sy mitahiny ola resapirenena ary ny vonona européane zay vonona avetrany ny anampy a Madagasikara ary kely irako ireo fionana maro tamin'ireo mampiasa vola vahiny tsy miankina maro be mandomba ravalana eo amintsika ka vonona ny anampy a Madagasikara avetrany ako ao anatin'ny fotoana foy isika dia tsy maintsy mamaky ny olana maro samihafa ara-tsosialy fampianarana fahasalamana tsy fanjary-tsakafo tsy fananan'asa fatapahantsika fampidirana fisotro madio isaky ny tokantrano maro ny tetikasa efa mipetraka entina miatrika izany mila fitoram-panjakana mahomby anefa isika anatanterahana ireo fanampy ireo fitoram-panjakana maro toerana ary sametanjara ary tanataratra ny fampiavana firenena zay ny fitoram-panjakana azotsika maro ireo napetra-manotaniny ny amin'ny hoe dia ilana kafotoana toy izay hoe fanendrena politisy nefa dia tiako ny milaza aminao ny milaza amintsika fa ekina ny zavatra maro ny fanendrena azy ny ampony rahantsika malala dia ny fampianana ny antiny fa efatra dimampolo eo lalam-pamorenana dia manambara fa ny filoha repoblika no manendry ny prime ministre ary ny tolo
sy ny antoko na ny vonjona toko maronisa ao amtenderany efa maraka fa ama filoam-pirenena fa filobahoaka dia tsy maintsy mifototra amin'ny fahamanina-toera ny fihavaka-pirenena ary ny tompotso-pirenena ary ireny ny fitoram-panjakana azy matanjo ary ireo mifototra tokony enina amakina miaraka io andin-dalam-panorenana io ny antso sy ny aina ny hevitrinako lafo maro samihafa avy aminareo aho tao rainao reny isatsokajy tao ny tonga fivavahana tao ny sombava-bahoaka tao ny epitalika sindikady tao ny olotsotra sotra nareo rehetra zay ionatanjo na ny mesosikevitra na ny metolo-kevitra na mpahety tamin'ireny rehetra reny dia zavatra tsapaka dia zao efa maika sy dodina ny rehetra amadika petsy tovy levitika ny amoavy sy ny amhoe ampozay mba manana ny zavaterany koa tiano sy malatsika ty ary tokony azo ny anjara masoantony ny vahoaka malagasy tsirairay avy koa ny antso ny atoko politika maro ao fandaminana sy hiara androsoantro ka ao anatin'ny fanajana tanteraka ny lalàna sy ny lalàm-panorenana no anafanazana efa nafahitako mbenombeny ny tokony metry ny praminista afaka miara-masandro ho fampandrosoana ity firenena ity satria ny fampiretra-kevitra mantsy dia mitety any Madagasikara rehefa mitombo aho faritra rehetra ny faritany ny distrika maro sy ny komuna maro be mijery fotony ny zava-misy manjifiry iongola sy ny marary isam-paritra fantako sabako hitako maso fa sahirana firenena sahirana vahoaka ary efa fampiresaka taminareo aho niara-mitady ny vahaolana fandinika taminareo aho ary dia manao fanampy taminareo fa tsy maintsy ho tavavaoko Madagasikara niarantsika ny fampidiniana programa lasa zay velarelato taminareo ka hijeretsika zay fomba entina anatanterana azy kandida mifanerasera taminareo fa ny filoam-pirenena kosa no niatrika ny asa zay iaratsika manatanteraka rehefa tsy tokony ampiarasana intsony ny fampandrosoana ny firenena feno ny fepetra rehetra azonao manentiny praministra lehibe ny gouvernemanta fepetra zay mametraka fa atolotry ny vonjony antoko politika maro isa ao amin'ny tengera-pirenena amin'ny filoam-pirenena ny olona iverin'izy ireo mendrika ho praministra koa omena araka izany ny vaky ny mpanjakana no raisina momba izany fiandiana ny republiky ny mpanjakana lahara fa efatra ambin'ny folo sy roa arivo tsipika roanjato anenena ny praministra lehibe gouvernemanta ny filohan'ny republiky araka ny lalàm-panorenana dia mamoaka izao ty mpanjakana izao andiny voalohany araka ny fepetra voalanjany andiny faefatra dimapolo ao anaram-panorenana dia terenao ny praministra lehibe ny gouvernemanta andriamatoa Cour Christophe Laurent Roger andiny faharoa miantoka ny fampianarana lalàna ireo mpikambana ny gouvernemanta perinasa mandra mpiforona ny gouvernemanta vaovao andiny fahatelo foanana ary dia foana ny fepetra teo aloha mifanohitra amin'ny voalanjany ty mpanjakana ity andiny faefatra farany no ny ameany ary araka ny voalanjany andiny faefatra sy fahaenina andalana faharoa ao misy volana anana faharoa menimpolo tsipika aotra raika efapolo tamin'ny sivy ny folo septambra roa menimpolo sy tato sy arivo mikasika ny fepetra akapobe momba ny raha ny fampitondrana eto an-toerana
lalàna esa-pirenena ifampolany isambatan'olona dia manakely tany izao ty mpanjakana izao raha vata vao afatarana besy maro amin'ny alalany famelezam-peo na fahitalavitra ankoatra mifahambana azy amin'ny gazety mpanjakana republika natao fivotananarivo ny raika ambin'ny folo aprily efatra ambin'ny folo sy roa arivo sonia Ery Martial Rajalavampiana. Maro ny olona natotry ireo vahoaka telo amby sivifolo. Avy amin'ny votrina politika maro ary maro izy ao amin'ny temeram-pirenena. Olona manana ny asiny avy, manana fahaizany avy, manana maizy azy avy koa ny olona izay natotry. Ary dia safidy avy amin'ny maha-olona fampihavanana sy ny fampiraisana nandrito Prime Ministre malaza teo. Olona efa miara miasa ary afaka miara miasa ankitsipo amiko. Olona miara-mijery fotony tamintsika ianko. Ny olana izay mianjady amin'ny vahoaka ary miara-mitady vahaolana ho an'ity firenena miombonana ity. Inoko ary matoky afa olo-kendry sady manam-pahaizana afaka hitantana antsakany sy andavany ary ampamendrerana ny gouvernemanta vaovao. Miarahaba koa amin'azy nandreo Prime Ministre ny halelo alasana amin'ny fahatanterana ny didy masina izay ankinamina. Antenena arak'izany ny fanolorana ireo Prime Ministre ireo izay mikambana ao anatin'ny gouvernement mba azona manindra azy ireo ao anatin'ny fotoana fohy. Manao antsoavo ihany koa aminareo mpahitanindrazana tsy vaky volo miara-misara na fitara-panjakana hikatsahana ny tombotsoa iombonana. Venavenany Madagasikara, Samy Andriamanitra. Zay zany ny marika ny fanazava-kevitra nataon'ny filoham-pirenena. Mbola misy tianao nampina kely hoe taminao nanatrika an'io zavatra io? Tiako nampina kely angambany hoe zavatra andrasantsika zany zao mahakasika ny hoe fananganana izay gouvernement zay satria hoe tsy ho mora ihany betsaka manko betsaka mantsy ireo antoko sy vondrona toko politika izay nanohana ny filoha nandritra ny premier tour deuxième tour ny fifidianana filoham-pirenena samy hafa daholo reo ary nisy nanohana taty orina zany hoe tsy maintsy mitady an'izay maromaritra iraisana zay hidirana amin'ireo hoe stabilité ny filoham-pirenena sy ny Prime Ministre vaovao. Dia mifantanina mipetraka hoe move ny stabilité politique izay tetiavina tsy maintsy hoe amena seza daholo ny rehetrarehetra vao misy stabilité eto Madagasikara. Move tsika mpanao politika tsy mbo manana heritreritra marika hoe amin'ny hoe ny intérêt supérieur de la nation ka na eo na tsy eo rehefa zay aloha ny tezahatra tokony atao satria tsy ministre daholo ndretrarehetra tsy Prime Ministre daholo ndretrarehetra eketo fa misy au emploi de l'État samba mieritreritra zany daholo. Eto angamba dia hoe samba mieritreritra ny malagasy tena hoe tia tanindrazana malagasy am'izay satria ny fanambo andretrarehetra zany zao dia hoe ahoana ny anavotana ny firenena tao anatin'izay crise taorinan'izay 10 taona crise zay. Zay ary toko lasy toko vavy no mamarina ny fandarantsika somary manokana ihany dia isorako ny marika zany mpanao gazety eto amin'ny matv zany malaza niaraka tamiko teto amin'ny plateau nanazava hevitra ary dia mandrapresaka indray amin'ny manaraka toko lasy toko vavy.